Adventist World Radio. Ilay feon'ny fanantenana. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava. Matetika ny olona rehefa miatrika olana, miatrika zavatsarotra, fisedrana dia mora kivy. Kanefa tsy tokony ho izany toe-tsaina kivy izany no entintsika miatrika ny ady. Ny ankiviana mantsy dia mitarika fahakelezan'ny hery, ary rehefa marefo ianao dia ho mora resy ny fahavalo amin'ny ady izay ataonao. Ny ankiviana dia manaisotra ny fanantenana fandresena ao anatin'ny olona anankiray. Noho izany aza mora kivy. Mangata hery tsy miato avy amin'Andriamanitra mba hanampy sy hampahery anao isan'andro tsy ho kivy amin'ny ady izay hatrehinao. Dia tsarovy ihany koa fa rehefa mivavaka sika dia tsy midia akory izany fa ho foana ny olana eo amin'ny fiainantsika. Tsia, mila mahatoky an'Andriamanitra sika ary mila miasa mafy kokoa raha toa ka tia omby sy andresy. Tsarovy ary fa ny fahasarotana mandalo ao amin'ny fiainana dia tsy midika akory hoe tsy ho resy na tsy ho voatohatra izany, fa midika kosa nefa izany fa mila miasa sy manao ezaka tsara kokoa ianao raha te handresy. Andriamanitra tsy mitaky fahatanterahana eo aminao fa kosa mitaky ianao mba hanao ezaka. Noho izany ahoana hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Josoa 1:7 dia izao no lazainy hoe: tsy efa nandidy anao va aho, ko mahereza sy mahatanjaha, aza matahotra na mivadi-po, fa mombanao Jehovah Andriamanitra aho amin'izay rehetra alehanao. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, rasoavampo fahazamalaina, fatomotrany andro izao. Iza no samy laza fa manam-pahasambarana, iza no samy laza fa tsy mba misy olana, iaraha manaky fa tsisy izany raha ito an-tany, nizaniza mitadiza. Iza no samy laza fa manam-pahasambarana, iza no samy laza fa tsy mba misy olana, iaraha manaky fa tsisy izany raha eto an-tany, nizaniza mitadiza. Aza manaky ho resy foana izany, haminy ozam-piainany ety, fa mitraka azam-bakivy izany, fa Jesosy lay tianao nanome toky anampy anao, nanome toky amonjy anao. Tarika la voix du ciel.
mampitanondriky anao ve ny fiainana ety, mampitomaninao ve ny setrasetra ny tany, aza eto ny antoraka fa fanta na mampangoraka fabanjino laidina, mampitanondriky anao ve ny fiainana ety, mampitomananao ve ny setrasetra ny tany, aza eto ny antoraka fa fatra na mampangoraka fabanjino laidina, aza manaky o resy fony za hani haminonjam-piainany ety, fa mitraka aza makivy za fa Jesosy lay tianao nanome toky anampy anao, nanome toky amonjy anao, aza manaky o resy fony za hani haminonjam-piainany ety, fa mitraka aza makivy za fa Jesosy lay tianao nanome toky anampy anao, anampy anao izy amonjy anao, lay teny fika sany tsy miovy zany, lay feony ny fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Dia faly tafaraka aminao hatrany ny ekipa amin'ny fifanantenana. Fandarana asa sy tontolo iainana no arahanao zao, arak'ilay feonkira famantarana teo koa dia ankafizo ary eo. Hitala tsara zany ry Leo fa ataoko tsy sa mahita ravina varatra ty amiko ela manomboko zao, tsy angata javatra ty amiko nga ela pandainga. Fa inona koa ty mahazo amin'ny brisy? Fa naninona anao reo mangazo ireo na tsipitsipinao sala am'izao? Efa sady mangazo madinika ireo mbola atsipo tapaka ihany, iso amidy soanina tsony. Ka zay indrindra matezitra eto e, nitazana n'ireo mangazo ireo. Asa nanatakalo-n'Leo reo tao mangazo efa voafatina nalaina iambolena fa tena tsy ohatr' izao mihitsy kia. Fa angamo tsy mitovy ihany ny tao mangazo voafantina nambolena ka. Iny Ko manino ty mangazotsika madinika nefa nendry zareo sady vavetany tsara. Ka zay hoa tena mety ho nalain'ny adala daholo reo tao mangazo voafantina fa
le ratsy no miny. aiza koa e Tena tadidiko mihitsy amatsy mbola nakagonina sinan'ireo tamangazo de mino afa tam'izay mihitsy ny namadihany azy ka. oribrisy a Nandray le o ve de anao an'izany so de mba diso kosa ianao edresy sady tsy vitany hoe raha lahanao anie le o fa olona tsara fanahy ety an-tanàna iza ny olona tsy ampiny tsy manao an'izany le oribrisy a ka inona fotsiny ary no mahatonga ny reto mangazo tsika reto adinika kely tahaka izao nefa ny masom-bolo voafantina aminao e sako ka zay indrindra mitovy ihany ny tamangazo nambolena nefa samy hafa ny vokatra mivoaka. Inona ny dikan'izany ampelile andana antanio an'le oribrisy a tsy aleo ve manontanytany foana toy izay zao manombatomba toy izao ataonao zao e nefa raha lahanao anie le o andana makany amin'ny ribrisy a tsy hoany aho na raha lahako aza rehefa vandana de karipelina ataoko mahalala iny ho hitanao kely an'iny anao vaokoana iny oribrisy a nandray rehefa tsy hoany ianao de aleo zany ho antany an'le o aza de maika anao ratsy olona tahakan'io mitonatona aleo ho antaniko ny tena antony nahatonga amin'ny mangazontsika adinika sala am'izao na de hoe tao mangazo voafantina ary no nampiasaina ka iny ve tsy amoroporona langy aminao ao indray zao tsy manao an'izany le oribrisy a edresy mety ho vokatry ny nataontsika ny anton'izao fa aza dehibe vava ho aty ianao ty ho afa baraka amin'io mihitsy ianao aleo ho antaniko azy mihitsy zao de nizao a de hoany izy nefa zadra raha amin'ity volo mangahazo ty zay ataonao e Soanitra no namorona ny tantara mirenisinao teo no velomin'ny mpanoratra sy Rila. ekena fa miankina betsaka ny tao mangahazo voafantina ny fahombiazan'ny volo mangahazo atao kanefa kosa na masom-bolo voafantina tahak'izany ary no volena kanefa tsy asianao fikarakarana ny volo mangahazo atao dia mety andiso fanantenana tokoa ny vokatra miakatra eo. Inona ary ny fikarakarana tokony atao ao aorian'ny fambolena mangahazo dia tsara raha avaina intelo ny tanimboly misy mangazo mandra-piakatry ny mangazo ka tahak'izao ny fotoana hiavana azy eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 herinandro eo aorian'ny fambolena ny fihavana voalohany. Rehefa namboly mangahazo zany ianao dia afaka 3 na 4 herinandro eo ny fihavana voalohany dia 2 volana ao aorian'ny fihavana voalohany iny kosa ny fihavana faharoa zany hoe any amin'ny faha 12 na 12 herinandro ao aorian'ny fambolena ary ny fihavana fahatelo kosa dia 3 volana ao aorian'ny fihavana faharoa zany hoe any amin'ny 14 herinandro ao aorian'ny fambolena zany. Tena zava-dehibe tokoa izay fotoana fihavan'izay amin'ny volo mangahazo fa azadino. Ho fanatsarana ny vokatra mangahazo ihany koa dia tsara raha rakofana mololo ny tamboly mba tsy hahafahan'ny ahidratsy maniry. Mahasoa ny volo mangahazo atao ihany koa zany. Fikarakarana mba ahombiazan'ny volo mangahazo zany. Tsy sarotra fa fahavarana kely fotsiny ny takiana aminao. Mety hitranga tokoa ny hoe misy tao tsy mitsiry ihany na dia efa tao voafantina ary no ampiasaina. Aza tao makivy zany fa soloy tao hafa fotsiny iny dia izay. Tsy tonga lafatra ny esika fa miezaka kosa anatsara ny fambolena. Sa tsy izany? Dia mirary ianao mba ahomby amin'ny volo mangahazo izay ataonao. Tsara ny manamarika etỳ am-pamaranana fa ao anatin'ny 2 taona eo no miakatra ny volo mangahazo raha tia voatany fa 4 ka hatramin'ny 12 volana kosa raha ny morontsiraka dia efa afaka mioto ny vokatra mangahazo ianao.
andao any averintsika kely le fotoana fihavana teo hoe alohan'ny hamaranana tanteraka ny fandaharana. Mila avaina intelo ny mangahazo mandra-piakany ka afaka telo na efatrerinandro aorian'ny fambolena ny fihavana voalohany. Tadidinao tsara izay a? 2 volana ao aorian'iny fihavana voalohany iny kosa ny fihavana faharoa, ary 3 volana ao aorian'ny fihavana faharoa ny fihavana fahatelo. Dia tsy misy fihavana atao intsony. Tsaroantsika tsara izay dia samy mahavanina ary. Zoanitra nonanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainanao anao, ry lahy kosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika, dia mahavanona indrindra ary tompoko. Ny feon'ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13. Jesosy ilay andriamanitra tena fony lanitra mba ho tonga ety an-tany ary ho faty. Izany no nataony mba ho fanavotana siana mba tsy ho very mandrakizay fa zanakiniray fa tsarany midera anandriamanitsika fa izy le fitiavana ho bildera wankaraza andary olondrehetra tsy ry anjeny masino samy anandrape derao aleluia. Tarika tia ray izy de mombantsika naizalalan-kale mba tsy horeraka fanle miheriny isaorana ny fanainy izay mananatra ary mampianatra zay tokony hata fa tsarany midera anandriamanitsika fa izy le fitiavana ho bildera wankaraza andary olondrehetra sy ry anjely masino samy anandrape derao aleluia. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. mbola tombontsoa lehibe ho antsika indray no azona mandinika ity vaovao mahafaly ity ry havana malala. Tombontsoa lehibe hoy aho satria nahafantaranao maromarona kokoa ny alaliny izany fitiavan'Andriamanitra izany. Mbola miaradia aminao eto ny pasteur Jean-Louis Ranaifson mba azahoantsika mandinika amin'ny toko tanteraka izay voalaza dia andeha isika iankohaka eo anoloan'ilay nahary antsika.
irainay be fitiavano mideranao zahay noho ny alehibe ny fiandriananao. Ianao no tokonay satria Andriamanitra mahery sy be famindrapo ianao. Eo ampandiniana ny teninao ity dia mangataka ny fanatrehanao sy ny torolalana avy amin'ny fanahy masina izahay. Hibitsika ao am-ponay ianao mba hazonay mitombo fahendrena afantaranay ny alehibe ny toetranao. Ary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva sy hitaridalana anay dia raina ny anaranao masina noho ny famelanao ny elokay. Noho ny anaranao Jesosy Kristy tomponay io no anakinanay izany vavaka izany. Amen. Hoy ny Tompo Jesosy, raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Matetika ny faminaniana ao amin'ny Baiboly dia mamaritra ny mahazava-dehibe ireo didin'Andriamanitra avy ao amin'ny lalàn'Andriamanitra. Fa dia manao ahoana loatra moa no zava-dehibe toy izany. Voafaritra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 12:7-7. Dia tesitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana ani Jesosy. Tany am-piandohana ny resaka ny fanaovantsika teto, ny teny izay voambara ao amin'ny Apokalipsy 7:12 izay averiko aminao ankehitriny manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana ani Jesosy. Ezekiela ao amin'ny boky ny soratany 7:9-20 dia miteny aminao ihany koa manao hoe mifanotona ny fandravana ary mifanindry ny filazan-doza dia manontany fahitana amin'ny mpaminany izy fa tsy misy lalàna intsony amin'ny mpisorona na fahendrena amin'ny antom-panahy. Ry havana, ny fahafantarana ny faminaniana ao amin'ny Baiboly dia mifamatotra tanteraka amin'ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra. Rehefa ataontsika atsirambina io lalàna io na ataontsika ankilabao dia ho sarotra ny manatanteraka azy. Ho sarotra ho antsika tanteraka ny mamantatra ny faminaniana. Voambara ao amin'ny bokin'ny Obolana 7:17. Raha tsy misy fahitana dia atondraka anaram-po amin'izany tsy mety ny olona. Fa raha mitandrina ny lalàna kosa izy dia sambatra. Ao amin'ny Jaona 4:20 izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tiahy ary izay tiahy no tiany raiko ary izaho ho tia azy ka iseho aminy. Mifamadika amin'izay hita teo aloha ho an'ireo mpianatra mitandrina sy mankatoy ireo didin'Andriamanitra dia anao izay azoany ny faminaniana rehetra ao amin'ny Baiboly Andriamanitra. Voambara mantsy ao amin'ny Genesisy 2:2-9-17.
Ary Jehova Andriamanitra nandidy andra-lehilahy ka nanao hoe: ny hazo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Hatramin'ny fotoana namoronana izao rehetra izao eto amin'ity tany ity dia efa nandray ny fampianarana amin'izay mety na ny tsy mety atao avy amin'Andriamanitra ny olombelona. Tsy nanery ny olombelona no tanjona, fa ny ampafantatra azy ny lalana tokana makany amin'ny fahasambarana. Ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina soratan'ny apôstôly Paoly eo amin'ny toko 5:12 dia miteny toy izao izy: koa izany dia tahaka ny diran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no ny diran'ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra. Jaona voalohany 7:14 izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Mbola mafisiny ihany ao amin'ny Romanina 4:15 fa ny lalàna mahatonga fahatezerana, fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Noho izany ry havana tonga ho mpanota i Adama rehefa nifidy ny andika ny lalàn'Andriamanitra dia tafasaraka tamin'Andriamanitra. Raha ohatra ka tsy nisy ny lalàna tamin'ny andron'ny Adama dia tsy notsaraina ho mpanota izy, izay atao hoe mpandika lalàna. Voambara ihany koa amin'ny Genesis 4:20 satria efa niaino ny feko i Abrahama ka nitandrina izay nasaiko notandremany dia nididiko sy niteniko ary nilalako. Fantatry Adama sy Eva tsara fa nampianarina tamin'ireo taranaka ny fandimby izany didin'Andriamanitra izany. Tsapa fa taonjato maro tateo aoriana nafantatra tsara ireo didy ireo i Abrahama ka nankatoy izany. Tateo aoriana nandritry ny 100 taona noho ny fandikan-dalàna dia niaina tao anatin'ny fanandevozana tany Egypta ny zanak'Israely. Rehefa afaka teo ampelantanan'ny Egyptianina izy ireo dia nanapa-kevitra Andriamanitra mba hamerina eo amin'izy ireo indray ny lalàna. Ao amin'ny Eksodosy 7:12 sy 19 dia miteny toy izao. Eksodosy 7:12 sy 19. Ary noho ny tamin'ny marainan'ny andro fahatelo dia nisy kotrokorana sy elatra ary rahona matevina teo an-tendrombohitra, ary nisy feona anjomara mafy indrindra dia torakovotra ny olona rehetra izay teo an-toby, ary ny tendrombohitra Sinay ny voatsetroka avokoa, satria Jehova nidina teo amboniny sao anaty afo. Ary noho tamin'ny marainan'ny andro fahatelo dia nisy kotrokorana sy elatra ary rahona matevina teo an-tendrombohitra, ary nisy feona anjomara mafy indrindra dia torakovotra ny olona rehetra izay teo an-toby, ary ny tendrombohitra Sinay ny voatsetroka avokoa, satria Jehova nidina teo amboniny tao anaty afo, dia niakatra ny setroka tahaka ny setroky ny lafaoro lehibe
ary ny orooro mafy ny tendrombohitra sy nay rehetra. Ao amin'ny Deuteronomia 4:7-10 dia miteny toy izao koa: dia nambarany taminareo ny fanekeny izay nandidiany anareo arahina dia ny didy 10, ary nosoratany teo amin'ny vato fisaka 2 ireo. Tamin'ny hery lehibe izay tsy hay adinoina no nanambaran'Andriamanitra ny lalàny. Mifono teny 10 ilay lalàny izay nantsoina hoe didy 10, ary voasoratra teo ambonin'ny vato fisaka 2. Ao amin'ny Jaona 1:5-7 dia miteny toy izao koa hoe: fa izao no fitiavana an'Andriamanitra dia ny hitandremantsika ny didiny, sady tsy mavesatra ny didiny. Fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Mba hitandremantsika ny didiny dia te hanome hery ilaina ny amin'izany Andriamanitra. Ny fitandremana ny didin'Andriamanitra dia tsy ho enta mavesatra intsony ho antsika, fa ho fifaliana ihany kosa. Ny fitiavan'Andriamanitra dia milaza hery lehibe ho antsika tsirairay avy. Ny didin'Andriamanitra dia mampiseho toetra izay tokony iainantsika isan'andro. Ry hava-malala, ry namana, andeha isika ametraka izany rehetra izany eo ampelantanin'Andriamanitra, ka hivavaka isika. Rainay be fitiavana tokoa ianao, izay mitsinjo anay isan'andro, manatitra ny dera sy ny voninahitra ho anao izahay noho ny tombontsoa lehibe izay raisinay tsy tapaka avy aminao. Ny herin'ny fanahy dia ny fanahy masina hitoetra ao aminay mandrakariva, mba ampitsimboka ato am-pony vo izay nafafy androany. Mangataka fanadiovana isan'andro izahay Tompo, noho ny anaran'i Jesosy Kristy no anakinanay izany vavaka izany. Amen. Tarika Balsama. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Fun
fitiavana fa marobe no mety ho sampinao ny tenanao ny volanao ary ny afako ko fidiolao any zay o tombola la Jehova ratsy tory la afako fara izay alo ny safidy zao teny akatoniray zanakary fanay ompanompony atrany ho mandraky AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. tsy ianao mony baiboly ny manompotompo voa fa miray ho tianao ny iray ho alanao koanio andehai fa mananatra ny tompo aokizay ario atre ireo sampina ko fidiolao any zay o tombola la Jehova ratsy tory la afako fara izay alo isafidy zao teny akatoniray zanakary fanay ompanompony atrany ho mandraky zay. Eo ampanarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika misaotra tompoko. zay lay onja ny fanantenana. Fasalamana voalohangarena kolokolo isanandro fahavolamena Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. alalana olo zava-kendrena fahasalamana voalohangarena tandrovy ny fahasalamana. Fifaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana izao. Ny fiarabana ono toy ny varilavaniny ka tsy lany mamina ka dia mirahabanao hatrany izahay. Raha izay ianao voatafaraka amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana. Ny rary fahasalamana tanteraka ao anao ny ekipa rehetra kanefa mora misy ny tsy salama dia mahafaly anay ny vavaka ao anao. Andriamanitra mivavaka izahay ho an'ireo marary rehetra amin'ny toerana rehetra manerana amin'ny vonin-tany mba hanamavananao izay manjoa azy ireny satria ianao ny dokotera ambony ny dokotera rehetra no hanome fahasalamana hery sy tanjaka ho azy ireny amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Misaotra Jesosy eo. Amen.
vao vita reto lamba be dehibe reto. Kay, tena marary mihitsy ny lamosiko ny ondrika teo. Manda! Manda! Mba vikely anie ampio na anreto lamby reto azafady. Ry miora koa le retsy de tena kely aina kely mihitsy ka. Zay anahandreo avy ve de ilana fanampiana. Ka naninona raha ny sasainao raha izany de za manahy fotsiny. Mikisakisany ianao anaovako azy fandana makainy ery rehefa reraka. Akaina ahoana moro Manda? Mbola andeha tsena anie azy zao e. Sa mba afaka miantsena Manda androany fotsiny. Ahoana? Mba andana tokoa moa e. Za ihany anie manokony andana mba miantsena kely vetivety Manda. Zay kosa aloha tsy mety ry miora. Andray? Raha zany mandeha miantsena any de tonga any ambaravarana ny molotra ao mahita an'ireo zavatra vidiako. Miampy ny menimenina tsy mijanona hoe tsy mitsitsy e, tony zavatra tsisy dikany tony veny mba vidiny e, sy ny sisa sy ny sisa e. Tsy hoany e. Ka ianao kosa ne indraindray mividy zavatra tafa oatra e. Ka zay ny tsy andehanako fa mandehany ianao e. Aleo fa dodioviko ny trano. Si, aleo koa andehanako raha izany e. Andraso aloha hiomana kely vetivety. Zao ve ny akanjo entin'ny miora any an-tsena any? Fa maninona zao? Aza mba saro-piaro amin'ny tsy antony ry Manda. Akanjo misy ao zany de tsy ho anaovako aminao. Fa iza no miteny aminao fa asarota-piaro no tenenako an'izany. Asako hitako. Ataovy tsara fa angatsika amin'iny akanjo manify kely iny ianao. Ka andro mafana be io fa ry Manda koa le retsy de sarotsarotony loatra ka. Tsy sarotiny aho fa ho avy ane ioran'io. Aiza zay orana avy eo lanitra manga be io. Mitondra elo raha tsy maintsy iny no anaovany. Tsisy oran'izany eo ry Manda. Sady vetivety monjany aho de tonga eo e. Aleo andefa makiverina. Zay ataonao fefa lehibe ianao e. Fa inona ihany ty mampikofokofoka anao ty ry miora. Efa andro amin'ny 4 alina zao fa maninona ianao e. Tsy haiko afa oatra marary ary Manda. Ngamba le tratry ny orana sady fanandreraka be ny endohako marary be mihitsy. Le sasalamby io. Enao koa ane be kriana loatra e. Naninona raha mba natao kelikely ny lamba ny sasany? Sady amin'izay loza anao milondrano eo am-panasan-damby eo, aiza ny tsy harary? Kay, maloloy be mihitsy ny ary Manda. Te andobe. Dry, ary to tsemboka be mihitsy tenao e. Nefa mangofotra. Marary ary Manda. So de mba nitirandrivotra kosa ry ahy e. De inona no ataonao amin'izany rery miora? Tsy haiko e. Jereo anie tenao lasa mivaloarika be mihitsy e. Ohatra n'ireny inon'ireny. Andao any ny dokotera ry miora ka. Amty andro alina be ty ve ry Manda? Manahirana zany fa aleo re miandro marainy. Tsy fantatry ty mahazo anao so lozana mangatakandro eto voalozaka. Mekanjody andao any amin'ny dokotera ry miora. Malemy azany. Fa naninona tampoka teo arery olona. Ho faty angamba ry Manda. Andao hamonjy dokotera aingana ry miora fa aza mirediredy eo Mekanjo fa aza miteniteny foana eo. Andao.
aretina to mampody adala ny fidiran'ny rivotra ao amin'ny vatana. Mety ho efa nandalo an'izany angambe ianao na mety ho tsy mbola nandalo ihany koa. Anio ny fandaharana rena fahasalamako dia iresaka indrindra mahakasika izay iarahana amin'ny namana Rila. Faly miarabanao mpiaino mpanaraka tsy tapaka ny radio adventista maneran-tany. Ao anatin'ny fandaharana harenan'ny fahasalamako isika izao. Manana vahiny isika, ny vahinitsika moa dia mpiasan'ny fahasalamana ary hitondra ho antsika ireo traikefananany ahasoa ny fahasalaman'ny vatana. Miarabanao Madame Nivo Randriarimanana, tonga soa eto amin'ny studiony AWR. Faly miarabantsika rehetra tia tokantrano mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana radio adventista maneran-tany. Ya, inona ary ny zavatra mahasoa entinao ho an'ny mpiaino antsika? Hodiny antsika androany ny fidiran'ny rivotra na koa voasovoka. Ny fidiran'ny rivotra, misy fomba amantarana ve hoe nidiran'ny rivotra ny olona iray? Ny fidiran'ny rivotra dia zavatra tsara ho fantatra fa mety hahafaty avy hatrany. Ny fisehony fanina, reraka, mararen-doha, mafana tampoka, tsembotsembo-dratsy ary mety andoha na maloloy. Tena reraka tampoka izany. Sady tsembo-dratsy no mety mangovotra. Aleo averiko kely le fomba isehoan'ny fidiran'ny rivotra teo fanina, reraka, marary andoha, mafana tampoka, tsembo-dratsy nefa mety angovotra, eo ihany koa ny hoe maloloy. Inona no mety ho anton'ny fidiran'ny rivotra amin'ny olona iray amin'ny mampiasa ny fahasalamana anao tompoko? Antony anankiray mety hidiran'ny rivotra ihany koa ny asa tao anaty rano miandrona. Ohatra hoe manetsa eo amin'ny toerana misy rano miandrona, na ihany koa manadio lavadrano dia nijanona maharitra tao anaty rano miandrona. Mety anankiray hidiran'ny rivotra ihany koa ny hoe lena ny orana dia lehena nandritry ny fotoana maharitra be dia maina teny ambony vatana teny ilay orana. Mariako fa raha any amin'ny tany mafana dia vetivety ny orana dia mijanona ary vetivety dia avy ny hafanana dia tsy voatery voan'io sovoka io. Fa raha any amin'ny faritra mangatsiaka ohatra ny eto afovoantany rehefa lena ny orana ianao dia tena mangatsiaka satria somary malefaka ny masoandro eto dia maina eny amin'ny vatana ilay orana ka dia ny mbola tsy marary rehefa tonga ny trano dia tonga dia mandraisa vahaolana avy hatrany mba tsy hahatongavanao any amin'ilay hoe marary nidiran'ny rivotra na voasovoka. Antony anankiray mety hidiran'ny rivotra ihany koa mihinana sakafo mangatsiaka be ianao nefa hohaninao amin'ny andro mafana. Dia anankiray koa mihinana sakafo mialon'andro na mihinana an'izany matetika. Dia mandeha tsy mikapa amin'ny tany mando ihany koa mety avoan'izay hoe hidiran'ny rivotra izay. Mety hahatonga ny hidiran'ny rivotra ihany koa ny mampianjaka ny sandry, fe, lamosina, tratra, na kibo, na andilana, na dia iray amin'ireo ihany aza no atao mianjaka tsy mitafy lamba dia efa ampy hidiran'ny rivotra. Mety anankiray mahatonga ny hidiran'ny rivotra ihany koa ny mitafy nilon na mitafy kiranila amin'ny andro efa hita fa mangatsiaka. Ny resaka ianao teo hoe ny fidiran'ny rivotra na voasofoka ho an'ny vehivavy bevoka, ahoana ry ny anton'izay? Ny antony mety mahatonga azy dia nangatsiaka tampoka ny vatana. Ohatra hoe rehefa avy niteraka dia avy dia nitafy tsotra. Tsara ho fantatra fa rehefa miteraka ny vehivavy dia mihitatra ny hoditra rehetra mba ahafahany tao lamaoja misokatra mamoaka zaza. Tsarovy anefa fa rehefa tafavoaka ny zaza dia tsy miara-mikatona eo ny masonkoditra avy nihitatra teo ka mila felan-tsasatra anaty hafanana mba hiverenan'ny tao lamaoja sy ny hoditra rehetra hikatona amin'ny laoniny. Dia izay ilay atao hoe
mifana ka raha ataonao tsinotsinona ny hoe mifana dia hiditra sy isovoka ny rivotra ka zava-doza mety ahafaty izany. Mandritra ny fotoana isokafan'ny vava-maharitra ihany koa, ohatra hoe rehefa makany amin'ny mpanonify dia mety ho antony anankiray hidiran'ny rivotra. Tsara ho antsika izany mahafantatra fa raha voavin'ny teraka dia raha tsy maintsy makany amin'ny mpanonify dia miteny aminy hoe voavin'ny teraka, fa raha mbola azo ataony tsy makany dia mahandrasa kely aloha ho vita ny fifanana dia aorianan'izay makany amin'ny mpanonify. Eny ary amaraparana ny resadresaka tsika madamy Nivorandriarymanana, mba azonao averina kely ve le fomba isehon'ny fidiran'ny rivotra teo? Averina amintsika izany le fisehoany teo fanina le olona dia reraka be avy hatrany, marary andoha dia sady tsembo-dratso no mafana tampoka dia mety andoha izy ary maloloy be, mety miova tanteraka ny endriny, ohatra hoe mivaly mainty izy na lasa hitantsika hoe atsatra. Mankasitraka indrindra tompoko. Ny fisorohana mahomby indrindra amin'ny fidiran'ny rivotra amin'ny vatana izany dia ny tsy fanaovana ireo zavatra nitansaina teo izay mety ampidi-drivotra ao amin'ny vatana. Fantatsika tsara ny fisehony efa nilazaina teo, fantatsika ihany koa ny antony mety hahatonga azy dia anjarantsika rehetra izany no misoroka. Mbola ho tohizantsika amin'ny manaraka izay resadresaka izay ahafantarantsika hoe inona ny tokony atao raha mby hakoditra ary ny aretina, izany hoe ny fidiran'ny rivotra amin'ny vatana. Fa tapitra treo alohan'ny fotoanantsika amin'ity androany ity, isaorana indrindra Madame Nivorandriarymanana, mpiasan'ny fahasalamana, nanaiky ho vahin'ny fandaharana arenan'ny fahasalamako. Nanolotra izay mahasoa antsika rehetra, ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino na kafiany fiarahana. Andriamanitra ny hitantsika rehetra. Zohanitra Sirila noho ny farimbona na totosan'ny fandaharana arenan'ny fahasalamako, sady mametraka amin'ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Ry malala, mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Amen. Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. Misaotra tompoko. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementan'ny sekoly sabata. Inonay fa mbola vonina aran-dalina ny ten'Andriamanitra aminay mandritra ny minitra vitsivitsy ianao. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Eo am-pandalinana ny amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra ny amin'ny fiainana isika. Ianarantsika anio ny amin'ny lalan'Andriamanitra. Taona maro lasa izay dia niady hevitra ny amin'ny valin'izao fanontaniana izao ny vahoaka frantsay. Rary ny veny mamono olona izay meloka noho ny eloka be vava nataony, ary tokony ho foanan'ny fanjakana ve ny lalàna manameloka ho faty ho an'ny nanao eloka be vava. Ireo olona izay tiana foana izany lalàna izany dia niresaka tamin'ilay mpandinika sy mpanoratra frantsay malaza nantsoina hoe Michel Foucault. Nangataka ny Foucault io vondron'olona io anoratra lahatsoratra momba ny hevitra izy ireo. Nanaiky Foucault. Ny fomba fijery nefa dia lasa lavitra kokoa. Nilaza izy fa tokony ho foanan'ny Frantsa ny lalàna manameloka olona na vita eloka be vava. Nilazainy koa fa tokony ho foanan'ny Frantsa ny fonja sy ny toeram-pitazonana meloka rehetra ary afahana ny mpigadra rehetra. Nahoana? Satria hoy Foucault, ny lalàna momba ny marina sy ny diso dia olombelona no nanao azy rehetra.
ny lalàna dia nataon'ny olona teo amin'ny fitondrana izay te hifehy ny vahoaka ka ho an'ny Foucault dia tsy misy dikany daholo ny lalàn'ny olombelona momba ny marina sy ny diso. To lasa lavitra loatra ny fomba fijerin'ny Foucault ho an'ny akamaroan'ny olona. Raha ny marina nefa tsy vaovao izany fomba fijeriny izany. Nanana izany olona izany Mosesy teo amin'ny zanak'Israely anarivo taona lasa. Andovaka itsika ny Deutéronomie 12:9 sy ny Pitsara 17:9 ary ny Obolana 12:15. Deutéronomie 12:9 aza manao arak'izay rehetra ataontsika eto ankehitriny intsony ianareo dia izao samy manao izay mahitsy eo masony avy izao. Pitsara 17:1 tamin'izany andro izany tsy nisy mpanjaka tamin'ny Israely fa samy nanao izay natao no marina avy ny olona rehetra. Obolana 12:15 ny lalan'ny adala dia mahitsy eo masony fa izay mino anatra no endry. Ahoana no nahafantarantsika ny marina sy ny diso? Nanome antsika lalàna mba harahana ilay Andriamanitra namorona antsika. Mety tsy hitan'ny masontsika amin'ny tena izy ny zava-misy fa any an'Andriamanitra kosa mahita ny zavatra rehetra amin'ny fahamarinana. Ahoana ary tokony hitondrantsika tena sy hiasantsika araka ny voalazan'reto andininy reto. Deutéronomie 4:1-5. Deutéronomie 4:1-5. Ary tiavany Jehovahandriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Marka 12:20-20. Marka 12:20-20. Ary Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao: mianoro Israely, Jehovahandriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Koa tiavany Jehovahandriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Inona koa nambaran'ny Apokalipsy 7:12. Apokalipsy 7:12. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Ny fiainana kristiana dia voafaritry ny zavatra lehibe roa dia ny famonjen'Andriamanitra sy ny lalàna. Tsy misy heviny vaovao mahafaliny amin'i Jesosy raha tsy misy lalàna. Marina fa tsy mahavonjy ny lalàna saingy asain'Andriamanitra mitandrina azy sika. Izany no ilantsika ny vaovao mahafaly. Noho izany ny fanabeazana kristianina dia tokony aneo fa zava-dehibe ny lalàn'Andriamanitra ary mbola manan-kery eo amin'ny fiainantsika. Aza dino nefa fa anisan'ny lalàn'Andriamanitra ny sabata. Ny fikasan'Andriamanitra dia ny ahatonga ny fanabeazana anampy antsika ho masina tahaka ny famasinan'i Jesosy. Arak'izany ny lalàna no maneho amintsika ny atao hoe masina sy marina eo anatrehan'Andriamanitra. Engeny hitombo amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana isika eo ampiandrasana ny virenan'i Jesosy. Izay no fiarantsika mianatra androany. Mirary ny fitahian'ny tompo aminao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.